Mialohany resadresahantsika ny zava-misy ireo rehetra izay tokony ampahafantarana modia lazako kely aminareo ity toerana manatantarana ity ary anisan'ny toerana masina misy ao a Madagasikara. Izy ity modia any Ambondrombe. Ambondrombe dia hita any amin'ny distrikany Ambalavao, faritra Hotmatsiatra. Toerana milamina sy mangina raha izy ity ary ahitana tendrombohitra masina ihany koa anefa ao aminy. Anisan'ny tena mampalaza ity toerana ity anefa ireo mistera ao aminy araka ny feo mandeha dia ao no hitoeran'ny fanahin-drazana izay miseho amin'ny fomba maro samihafa. Na tiana na tsy tiana dia anisan'ny tsara ho fantatra izay zavatra izay, na eo aza ny fivoarana dia tsara foana ny mahafantatra ny tantara ny tanàna sy ny toerana misy ao a Madagasikara. Mety izay raha teo no nahatonga ny fomba fiteny hoe andrianiko ny teniko, ny hafako feheziko ary fantariko ny taniko, ny hafako ho teteziko. Zay moa ny mikasika aniny Ambondrombe iny tsetsatsiatsy iny sady fampahafantarana no fampitsiahivana ndeha ary isika hiditra amin'ny tena votoatindresaka izay ataontsika. Ny hanombohantsika izy avy hatrany dia resaka fanadina ampanjakana baccalauréat obligatoire ny EPS pratique. Tsy maintsy manatanteraka ny taranja EPS pratique avokoa ny mpianatra rehetra izay hiatrika ny baccalauréat, ankoatran ireo izay manana antony ara-pahasalamana na antony manokana izay ilaina taratasy fanamariana avy any amin'ny mpitsabo na avy amin'ny tompon'andraikitra mba azahoana alalanano EPS teoriky. Raha araka ny hita ihany koa dia tsy afaka manova safidy ihany koa ireo mpiadina izay efa navoafidy ny taranja SVT na physique chimie. Marina fa amin'ny 15 april 2024 izao no farany fisoratana anarana ho an izany fanadinana baccalauréat izany. Soa lazay soa ampahafantarana moa izay zavatra izay ka izany indrindra tokoa no antony hilazana izany aminareo rehetra ato. Rehefa voalaza sy voaresaka ny mikasika an'izay dia ity manaraka ity no asiantsika resaka indray. Izy ity moa dia mpaminany izay tena nalaza taloha ary anisan'ny nantenen'ny malagasy maromaro fa hitondra fanovana ao a Madagasikara. Tsy iza moa izany fa Pasteur Mayol. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany, izaho no hitondra rehefa tapitra mandany filoha hoy Pasteur Mayol. Nilaza moa ity mpaminany Pasteur Mayol ity tao amin'ny fandaharana tsikaritra tao amin'ny radio ASM fa manana faminanina ny tenany fa izy no hitondra any Madagasikara aorian'ny mandaroa any filoham-pirenena mahavita fotoam-piasana. Efa niomana hitondra ny firenena izy saingy miandry ny fankatoavana avy amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana. Vonina hiara-iasa amin'ireo filoham-pirenena efa nitondra tao a Madagasikara ihany koa ny tenany ka ho ataon'ny mpanolotsaina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina ary ny filoha ankehitriny Andry Nirina Rajoelina. Izany zavatra izany moa dia efa tsy vaovao amin'ny vahoaka malagasy maro satria anisan'ny tena nahafantarana an'ity mpaminany ity ilay faminaniny tamin'izany fotoana nilazany hoe tsy maintsy izy ny président de la république tamin'ny taona 2024. Nefa indrisy tsy tanteraka izany faminanina izany, izao dia miverina indray ilay faminanina. Fa ny zavatra mahavarina kely amin'ny vahoaka malagasy dia ny fanehoan-kevitra izy ireo mikasika an'ity mpaminany ity. Iaraha mahita ary tsy azo hodiny tsy hita fa ny malagasy be dia be dia mankatoa izany fivavahana kristianina izany ary mankatoa ny zavatra rehetra momba ny Jesosy Kristy ary manompo izany Andriamanitra izany. Fa ny mahagaga ny olona mahazo faminanina avy amin'ny Jesoa dia tsy ankatoaviny ireo kristianina be dia be fa fendrifendro sy latsalatsa ary fanasoketana no mba azo avy amin'izy ireo. Ny sasany raha teo moa dia samy milaza ny hoe tena mamonomoly ity olona ity. Zary ilay toko sy andinina milaza ny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ny resaka mikasika any mpaminany ny moa isika teo dia ndeha ary isika hiresaka kely indray ny fanehoan-kevitra izay nataony ity solombavambahoaka ity. Anisan'ny fanehoan-kevitra somary hafa kely moa ity fanehoan-kevitra izay nambarany ity. Efa tamin'ny andron'i Jesosy no nisy ny mpangalatra hoy ny député Naivo Raoldina. Nilaza ny député Naivo
Vraolidina fa efa nisy tamin'ny andron'i Jesosy ny mpangalatra sy ny mpamonoolona fa tsy vao izao. Lasa ampidirina amin'ny resaka politika ho izy amin'izao kanefa efa manao ezaka ny fitondram-panjakana hanafanana ny tsy fandriam-pahalemana. Anisan'ny hafatra izay nambarany ity solombavam-bahoaka tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataony izany ihany koa ny hoe hanatanteraka opération ditra eny amin'ny boribory-tany fahadimy ihany koa ny tenany handravana ny mpanao ratsy. Mazava tsara angamba ny hafatra izay nambarany iny solombavam-bahoaka ny Vraolidina iny ny resaka hoe efa tamin'ny andron'i Jesosy no nisy ny mpangalatra fa tsy vao izao. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika ny fanehoan-kevitra izay nataony ity solombavam-bahoaka ity, ndeha arisika hilaza an'ity manaraka ity indray. Ino moa ny hafatra izay nambarany solombavam-bahoaka iny? Ndeha arisika hijery kely ny hafatra izay nambarany ity ramatoa ity. Olana manodidina ny vaksinin'omby sehatra ifanakalozan-kevitra hitadiavana vahaolana. Anisan'ny olana goavana atrehin'ny tantsapy omby ny resaka vaksinin'omby kanefa misy fiantraikany ara-toekarena goavana izany. Maro ireo ben'ny tanàna avy amin'ireo komina tena be mpiomby izay niao natamiko no mitaraina mikasika io olana io. Izany indrindra no nahatapa-kevitra ahy amin'ny mampiahy ny vondrom-bahoaka ampahitra itsinjaram-pahefana hametraka ny espace de dialogue ifampidinihany ireo mpisehatra voakasika ka hitadiava mba olana miaraka. Nilaza moa ity ramatoa ity ny hoe ireto ny tena olana goavana rafintinina. Ny fovaovany sarany aloha amin'ny vaksinin'omby sy ny takinasa hafa manodidina ny fiompiana omby, fitsabona fanamarihana na hoe certificat, acte vaccinal sy ny sisa izay tsy voatanisa. Misy prix de référence ihany koa nivoaka tamin'ny taona 2024 fa tsy voahaja izany amin'ny ankapobeny. Indraindray tafakatra hatramin'ny 3 alina ariary isaky ny omby ray no tsy maintsy aloha ka tena vesatra lehibe ho an'ny tantsapiompy izany. Ao ihany koa ny tsy fiparitahana vaksinin'omby hahahenika ny fagatra rehetra, izany hoe faible couverture vaccinale noho ny fahasarotan'ny fitaterana sy ny fitehirizana azy. Tsy voatanisa daholo ireo olana misy ho ity ramatoa ity, koa dia ny fanaraka izay rehetra fa tsy maintsy hitady vahaolana. Mazava ho azy araka izany fa hisy tohiny izao fokoanandoha voalohany izao izay samba ny vombanisy teo amin'ireo mpisehatra rehetra ka nafaly azy ireo ihany koa. Tsy kamboty intsony ny ben'ny tanàna rehefa mitaraina fa misy mihetsika hitady vahaolana ho azy ireo hanamevanana ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka eny ifotony. Izaho sy ny ekipako ity ramatoa ity dia mankasitrika feny ny mpandray anjara rehetra. Mankasitrika feny ho izy satria nahavelom-bolo ahy ny fahavononany ireo mpisehatra nandray anjara hiaraka hisalahy hitady vahaolana. Natonga solon-tena teo avokoa ireo rehetra izay voakasika ity zavatra ity. Izany moa anisan'ny hafatra izay nambarany ity ramatoa izay anisan'ny mandray andraikitra ity ny tao anatin'ny kontiny, koa dia zareo kely ampitiavana sy ankafaliana ho anareo rehetra izay mpanaraky ny zavamisy ato anatin'ity chaîne ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika, koa dia mankasitraka anareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsenky hiato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vitivity fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray ro manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.